Salama tsara daholo e mamerina indray ny araba ho antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fifananana ikok ko satria moa efa hitantsika omaly fa efatra mianaday izy ireo no tafiakatra amin'ity dingana manaraka ity izany hoe ny dingana manasadalana tsy izy akory izany fa i Julian, Kevin, Turtine ary Eric. Rehefa avy nandalo sy navita somatsara ny épreuve de dégustation à l'aveugle sy ny boîte magique ireto mpifaninana ireto dia roso hiditra amin'ny dingana manaraka indray. Eny ary mamerina ny arahaba antsika rehetrarehetra indray tonga atao amin'ny épreuve manaraka izany hoe ny fanaovana mofo mamy manaraka indray atao anatin'ny demi-finale. Somary nofitahina kely ireo mpifaninana satria nasena nanomana bûche de Noël tany an-trano tsirairay avy tany ka ho averina rehefa tonga atao amin'ny Candera. Indrisy nefa fa noho ny tonga teto dia tsy izay no zavatra nitranga satria natao ekipa ihany izy ireo ary nozaraina ekipa roa tamin'ny alalan'ny atsapaka. Izany hoe ireo ingrédients rehetrarehetra hitanareo eo anoloananareo ireo hitambarana avokoa. Fa misy groupe A dia misy groupe B. Ny ao anatin'ny groupe A dia ahitantsika ny Yul miaraka aminy dia misy ny Eric. Dia groupe B misy ny Kevin Turtine. Rehefa natao ary ny atsapaka dia i Yul sy Eric no tafiaraka tao anatin'ny brigade A. Ampasahivana hatrany bûche de Noël no nasen'ny chef natao tamin'ity épreuve ity. Tonga izy mianadahy dia nanapa-kevitra fa hisafidy ny hanao bûche de Noël traditionnelle. Mialohan'ny hanomboana dia misy ireto fitaovana kely ireto izay nomeny Zora tsy maintsy ho ampiasaina ao anatin'ilay bûche de Noël ka ho tsaraina arak'izay ihany koa ireo mpifaninana. Matériel imposé izay tsy maintsy hita ao anatin'ny gâteau-nareo ny moule thermoformé avec transfert izay mandeha amin'ny pâte glacée amin'ilay izy karazana izy ary mijery ohatry ny olona nampiasaina amin'ilay izy dia misy embout de bûche na sisina bûche izay mizara anankiroa ny ekipa anankiray mampiasa ity triangle ity, ny ekipa anankiray mampiasa anito cadre épaisseur ity. Somary niezaka nanatanteraka izany tampilaminana izy mianadahy ireto mba nahafahan'izy ireo nanaraka antsakany sy andavany ny étape ahafahana manangana ilay bûche traditionnelle. Ny olana kely madinidinika kosa nefa tsy maintsy misy sitsikaritra teny anelanelan'ny teny. Saingy niezaka nitady vahaolana haingana izy ireo nahafahana vita tsara ilay bûche. Somary azakazaka ny namaranan'izy ireo ny bûche de Noël ny saingy vita somatsara ihany anefa izany. Toy izay indray ary ny an'ny brigade A tamin'ity andro androany ity. Raha mipito kosa itsika iresaka indray ny mahakasika ny brigade B. Koa dia mametraka ny mandra-piona ho antsika rehetra indray.